dia manitra lehibe fitiavany ny malalany ny rainy mba hanarakanao zanany andrahanao zanany hompanovany ery hompanovany ery osaokesasa ahirapapandana sauka atululiasi sauka ahirapanajana aukawana dia manija usaukesasa ahirapiderana sauka atululiasi sauka ahirapanajana aukawana dia manija tupuhisi kahatelu asina unasiarena asirahati iyanamsita niuraisina manulukadenare usaukesasa irafiderana sausa atululiasi sausa ahirapanajana aukawana dia manija usaukesasa ahirafiderana sausa atululiasi sausa ahirapanajana aukawana dia manitra. Mivavaka isika zatra neno asandratra eo anao Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, mpanjakan'ny mpanjaka rehetra. Ilay tompony tompo rehetra sady Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra satria tompon'ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Mideranao izay satria Andriamanitra masina loatra, be voninahitra loatra ianao ary tsy mba takatry ny sainay izany fahalebiazanao, izany voninahitra ao izany ka mendrika hoderaina sy ankalazaina omem-boninahitra asandratray amin'ny fonay rehetra manontolo, amin'ny herinay sy ny fanahanay rehetra manontolo. Sotra tompo, sotra anao izahay satria na dia ao anatiny izao fisedrana lalovana izao tontolo izao, anisan'izany ny firenenay, dia misaotra anao fa mbola tsy maty fo amanainy izahay, mbola nomenao tompon'androm-pahavelomana, mbola omenao fofinaina mahavelona, mbola afaka miombombavaka na dia any amin'ny tokantranonay tsiraray ihany any avy, nefa inonay sy antenainay fa efa tonga ny tokantranonay ianao, fa satrinay idera sy hisaotra anao hanome voninahitra anao mandrakariva araka ny tenin'ny soratra masina hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo ary hoy izaho indray mifaly. Aza manana na inona ianareo fa aoka ny fivavahana sy ny fisaorana ary ny fifonana izany no entinareo mandrakariva maneho ny fangatahanareo eo anatrehan'Andriamanitra ray amin'ny zavatra rehetra. Ka satrinay tompo idera sy amin'ny voninahitra anao mandrakariva, anandram-bavaka mandrakariva eo anatrehanao, ka hira izany ny setriny famezam-boninahitra anao satria ny hira ho ianao dia vavaka indroa intelo mihitsy aza ary anisany tena ankasitranao. Ka hoy izay rehetra amin'ny alalan'izao tonokiram-panahy zao, Jehova dia rainay ianao, ankalazainay ny anaranao masina,
masina indrindra anao avy sy manerinerina misaotra indrindra tompo Jehovah o de raina ianao ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsanao faraina io mandraky faraina io mandraky zay Jehovah o de raina ianao ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsanao faraina io mandraky faraina io mandraky mpanjakanay sy tompo masina mpanjakanay sy tompo masina omena eram-po ny asina izao rehetra izao miompy anao faraina io mandraky faraina io mandraky zay Jehovah o de raina ianao ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsanao faraina io mandraky faraina io mandraky ry masina manerinerina ry masina manerinerina Jehovah be fity sy marina izao rehetra izao misaotranao faraina io mandraky faraina io mandraky zay Jehovah o de raina ianao ankalazana ny anarana izao rehetra izao manatsanao faraina io mandraky faraina io mandraky zay sotra tompo zay ny fiderana fa mezam-boninahitra anao tompo tsy mba tahaka ny fomba ny any an-danitra any manakoako ny talakotrokotroka tahaka ny kotro-baratra ny feon'izy ireo miara-mandohalika sy mekoaka manoloana ny seza fiandrainanao manipy mihitsy aza ny sady voninahitra ny dohany manome voninahitra anao Andriamanitra ny anay hirahira tsotsotra kely mba vitanay ary eto ampitsanganana ihany manakipony masinay tompo manome voninahitra anao mideranao eto ka na dia tsy mba mitalakotrokotroka tahaka ny kotro-baratra aza dia mba raisy tompo ary ankasitrao fa vokatry ny fony rehetra fa miazam-boninahitra anao koa manao hoe masina Jehovah tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen petraka isika rehetra endry havana mialohan'ny andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra sady tonga dia toroteny afatra avetrany dia ataotsika ny hira aloha ao amin'ny firanantsika fifohazana firana fa 5:20 hoe Jesosy mpitarika endry tokoa ianao zay i Jesosy ry havana tena manolo-tsaina izy mampafantatra ny zavatra rehetra tokony ataotsika ary mampafantatra antsika koa na ny zavatra mbola ho avy ary ka iaino zany afatra Andriamanitra zany tsika iaino zany tenin'Andriamanitra zany tsika satria ny teniny irery ihany izay no fahasalamana ho atsika rehetra ary zany tenin'Andriamanitra izany ihany no fanilony tongotsika sy ho fanazavana ny lalantsika ka dia ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'izany hira izany no ndeha ho vetesitsika itsihanatsika izany afatra Andriamanitra izany Jesosy mpitarika endry tokoa ianao Jesosy mpitarika endry ianao tantanonao ny
anay mba tsy hosolafaka andalana sao feriza Jesosy pitarika endrianao tantanonao nidianay mba tsy hosolafaka andalana sao feriza fany devoly miazanay mamela pandrika aroviri tompony fanahinay foteza Jesosy fany devoly miazanay mamela pandrika aroviri tompony fanahinay foteza Jesosy torohy ampio ampianarizay hodia tokoa ny teninao mba ho fiarovana mafio anay ny Baiboly sotaminao torohy ampio ampianarizay hodia tokoa ny teninao mba ho fiarovana mafio anay ny Baiboly sotaminao fany devoly miazanay mamela pandrika aroviri tompony fanahinay foteza Jesosy fany devoly miazanay mamela pandrika aroviri tompony fanahinay foteza dia hojerentsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany toko fahenina Jeremia toko fahenina ho raisitsika manomboka eo amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fadimy. Jeremia toko fahenina andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fadimy. Rehefa hita dia iarahantsika rehetra miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mitaova ianareo hanao ady masina hamelezana azy. Mitsangana ka ndeha isika hiakatra atoandro. Lozatsika fa lasan-davitra ny andro ka efa mandroso ny aliko ny hariva. Mitsangana ka ndeha isika hanao latsakalina ary aoka horavatsika ny tranobeny. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mitaova ianareo hanao ady masina hamelezana azy. Izany tenin'Andriamanitra izany raha tsika indrindra ny zanaky ny fiangonana FPVM rehetra fifohazana ray manontolo fa anisany teny faneva izay nomeny tompo ho atsika izy tia tamin'ny fanokanana mpiandry tany amin'ny tobo masina sy nodaparitra Haby ankaratra bongolava Itasy tany amin'ny tobo masina Tsinjoarivo tamin'ny volana Jona tamin'ny taona lasa zany. Teny faneva izay anisany niovoizina tao anatin'izany fanokanana izany. Mitaova ianareo hanao ady masina hamelezana azy. Ary tsaroky tamin'izany fa avy amin'io tenin'Andriamanitra io mihitsy no nakana ny anaran'ireo mpiandro ny tokanana tamin'izany
ka nampisalorana ny anarana hoe mpiantafika zay. Inona tsara hony? Mpiantafika. Raha vao miresaka mpiantafika atsika, ny zavatra mitonga ao an-tsaina dia resaka miaramila zay. Miaramila andeha hiady, andeha hiantafika. Izao faminaniana nambarany Jeremia mpaminany zao. Izany hoe na dia efa tany amin'ny atao hoe 720 taona talohan'ny Kristy tany ho any, dia mbola tanteraka amin'izao vanim-potoana taonjato izay iainantsika izao. Satria ny antony izao faminaniana izao dia anisany afatra lehibe mihezinyezina nambarany Jehovahandriamanitra tamin'ny Jeremia hoe lazao ny zanak'Israely, lazao ny mponina ny Joda, lazao ny mponina ny Jerosalema fa handefa loza sy fandringianana izay miposaka avy any atsinanana ozy na avy any avana. Mpanao fanazavana amin'ny hainao manjery samihafa hoe Jesosy ne dia efa nanambara mihitsy hoe tsy havelako hisy vato hifanongoy eto androany, fa tsy maintsy ravana avokoa zay rehetrarehetra mifanongoy rehetra eto amin'ity tempoly Jerosalema na tanàna Jerosalema ty. Fa ho avy aho ny tompo, ary ho avy tsy ho ela tsony izany fanjakan'Andriamanitra na zany fiaviany Jesosy zany. Hitatsika izany ary manambarana izany avokoa ireo mpaminany, indrindra moa Jesosy mbola namafy an'izany. Fa isy firenena izy hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hamely fanjakana, isy loza, isy mosary, isy arety mandringana, tena isy fahoriana lehibe hiatra manerana n'izao tontolo izao. Izany ny famantarana ozy fa efa akaika ny fiaviany tompo. Ry havana, izao sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika androany izao dia te hampahery atsika, te hanentana atsika androany, isika rehetrarehetra kristianina, isika rehetrarehetra tena manana fahatokiana n'Andriamanitra, tsy atahotra ny amin'izany intsony, fa tsy maintsy ho tonga nefa izany fahoriana lehibe izany. Ary efa miseho sy mitranga amin'ny ampahany izy izao izay anisany iainantsika ankehitriny. Tsy maintsy tonga izany ary tsy maintsy tanteraka izany. Ho avy tsy ho ela tokoa ny tompo fa ny anjarako sy ny anjaranao sisa dia miomana, miambina ny amin'izany fiaviany tompo izany. Fa ho avy tampoka izy tahaka ny mpangalatra ozy ny fiaviany. Tsy fantatsika na ho anio, na ho rampitso, na ho roviana, na ho roviana. Fa ny tena azo antoka dia efa akaiky izy, azo zavatra miseho sy mitranga maneran-tany izao dia famantarana tokoa sady lakolosy ho atsika rehetra mba hitoditsika tanteraka amin'izay ny amin'izany hoe fiainan-danitra, fiainana mandrakizay izany. Ho potika izao tontolo izao, ho rava izao tontolo izao, fa efa nanomana tanàna vaovao, lanitra vaovao, sy tany vaovao, Jerosalema vaovao ny tompo, izay homena ny olona rehetra fofombadiny ka nahavita le ady masina, ady. Izao andalatsoratra masina izao afaka omentsika aloha hevitra mihitsy hoe ady masina. Ady masina satria tsy mba ady ara-nofo izy ity, fa tena ady ara-panahy. Fanahy ratsy, devoly no fahavalontsika ankehitriny.
ary fahavalo tena nisany tena goavana indrindra io ny tena atao hoe fahavalo goavana indrindra nefa tsy maintsy mandalo sy miatrika an'io fahavalo io daholo niza miaina eto ambonin'ny tany. Raha vao tonga zao arety mandoza coronavirus zao dia efa maro ny nangovotra, maro ny natahotra, maro ny tebiteby. Sasany aza nandeha nitsoaka nandositra, tsoaka andositra ho aiza moa. Sasany mavita mandeha dia tongotra 4 kilometatra andeha ody any ambany vohatra hitsoaka an'izany coronavirus zany, andositra an'izany fahavalo zany. No ninona no nitahotra ny ho faty. Sa tsy marina zany? Tahotra, matahotra ny ho faty daholo dia mitsoaka mandositra ary manao izay rehetrarehetra hiafenana mihitsy aza. Tiako atongavana amin'izany ry havana, ny fahavalo izay atrehtsika dia tsy inona akory fa ny fahafatesana. Zay matahotra ny ho faty daholo sika rehetra, nefa na iza na inona toerana misy atsika sy ny momba atsika tsy maintsy miatrika ny fahavalo lehibe io zay voalaza ny soratra masina mihitsy hoe ny fahafatesana no fahavalo farany tsy maintsy ho resetsika. Ka na andeha ho aiza tsika, na hitsoaka andositra aiza tsika, rehefa tonga raha fahafatesana tsy afa-miala ianao. Nisy rangahy anankiray, tantara izay somary mahavariana ihany izy ity satria mpanompon'Andriamanitra anisan'ny tena nafana fo no niarany izao atao hoe loza izao. Teny mpanovana asan'Andriamanitra izy, nitory ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao nataoko izao hoe misy fahavalo tsy maintsy atrehantsika ho avy ho tonga. Inona io fahavalo? Satria moa le fitoriana filazantsara nataony tao anatin'ny fahoriana, izany hoe olona niarany loza-pifamovozana dia maty, dia ino nijoroany vavolombelona ao anatin'ny fahoriana izy zany mampaherin'ny olona. Izao nambarany tamin'izany hoe na ho aiza tsika na ho aiza fa rehefa tonga ny fotoana akan'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy maty tsika. Na mandeha kely mivoaka eo tokotany ary ianao ka eo ny tapaka lalan-drà, raha izay ny andro afatesantsika tsiraray avy dia tsy maintsy mody ianao, tsy maintsy maty. Ka dia mampahery anareo izao fahafatesana izao, tsy tokony hisy ampatahotra izao. Inona moa nahafaty an'izao ava malalatsika izao? Loza, tena loza. Fa izao ry havana, tiako manambara ka any amin'ny toerana aloha na any amin'ny devant. Maro mifandrombaka makany amin'ny devant, maro mifandrombaka makany amin'ny devant. Dia na eno an'izany tokoa ireto olona ny aino azy tao anatin'ny fahoriana andro ary dia indro tokoa fa nisy fiarahana nandeha nitsangatsangana fikambanana anankiray izay nisy azy. Dia ny olona rehetra efa matahotra ny ho faty daholo hoe so misy loza eny an-dalana eny ka izay mipetraka amin'ny devant dia mety voalopaty dia tsisy mety mipetraka amin'ny devant. Inona ny zavatra nitranga? Hoy ilay mpitory teny, toa tsisy mahasahy mipetraka aty amin'ny devant mihitsy ianareo, fa maninona nefa hatramin'izay mifandromaka teo lohany, te hipetraka aty aloha. Ka matahotra izay tompoko araka ilay tory teny na iny fa voalopaty izay mipetraka any aloha any.
ka raha sendra midofotra ny fiarakodia dia izy ny mety maty voalohany. Ka matahotra izay. Ay, rehefa tsy hipetraka any aloha ary ianareo izy aleo izany ireny hipetraka any aloha ary. Ny tompoko, ao amin'ny farany aloha ianao mipetraka. Dia izy no mipetraka tao amin'ny farany aloha. Nisy olona anankiray efa tao amin'ny devant moa amin'ilay fatahorana dia aleo hiembotra any ariana dia mipetraka tany amin'ny farany ariana izy. Zao anefa ny zavatra nitranga ry havana. Rehefa nandeha ny fiarakodia dia nisy embouteillage. Tampotampoka teo tao ariana tao nisy fiarakodia anankiray izay atao hoe votsitra na mipotsaka ny frein. Dia tonga dia nidofotra tamin'ny vodin'ireo fiarakodia nitondra azy ireo. Dia ilay olona anankiray ilay avy any amin'ny devant nitsoaka nandositra mipetraka taty amin'ny farany ariana mihitsy indray no nidomo ilay tomobile avy ato ariana. Dia iny indray niperita tao dia maty teo ny eo. Ry havana, izay ilay hoe na hoaisintsika na hisitrika any ambanin'ny tany aza na handeha ho any ambany vohatra aza na hoaiza rehefa tonga ny fahafatesana tsy safa miala amin'io. Fa ny fahafatesana no fahavalo farany izay tsy maintsy ho resentsika. Ny kristianina nefa izay tena manana an'Andriamanitra, tena matoky an'Andriamanitra, na tsy maintsy mitranga ary zany fahafatesana izany, dia manana fanantenana mandrakariva izy fa handova ilay fiainana mandrakizay. Fa Kristy izy no antony hahavelomako. Velonao any Kristy ary na maty aza dia any Kristy ihany koa. Fa ny fahafatesana no tena azahoako tombony indrindra hoy Paoly apôstôly. Ka na dia levona aza sy ho potika aza ity nofoko ity araka ny voalaza any amin'ny bokin'ny Salamo an'izay, dia mbola ho vatolampony foko ary ho fanantenako mandrakariva Jehovah Andriamanitra. Ry havana, izany no isaritana an'izaytsika kristianina. Ny rariana sy ny angatana amin'Andriamanitra dia mba ho foana izao reto mandozy izao, ary misaotra Andriamanitra tsika eto Madagasikara fa mbola tsy nisy namony ainina iray aza. Zay. Fa raha tena mibebaka tsika, raha tena mivavaka tsika, manao ady masina, inona moa ilay tena ady masina? Ilay ady masina ny tsy inona kory havany fa ny fibebahana io. Zay. Fibebahana, vavaka, fandroana devoly, ary mila fivoam-potanteraka mihitsy. Ady amin'ny fanahy ratsy. Izany hoe ady mpanahy io, ny fanahintsika mihitsy mila havaozina tanteraka amin'izay miverina tanteraka amin'Andriamanitra. Izany ny atao hoe ady masina. Ka ho antsika rehetra izay nahatanteraka ny fiazakazana hatramin'ny farany, natohitra ny fakapana rehetra, satria aza dino fa natonga nyity loza ity dia noho ny fahotan'olombelona. Zay. Noho ny fahotantsika olombelona. Rehaka izao tontolo izao, ao ny fijangajangana, ao ny fanompontsampy, ao ny alatra, ao ny tsy fahamarinana, ao izao zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izao, dia feno faharatsiana izao tontolo izao tezitr'Andriamanitra, dia malahelo izy dia mandringana izy aloha. Fa saingy kosa ho an'izay rehetra olo-marina matoky sy manana an' Jesosy olona tena miova fo na isy zany arety mandringana sy loza samihafa zany dia manana fanantenana izy fa Jesosy hanangana azy hamelona azy mandrakariva. Anao ady masina antsika, ka dia hampahery antsika rehetra amin'ny alalan'ity hira ity izay iangaviako manokana mba ho ataontsika izao hira izao hoe fa Kristy no tena antony hahavelomako tokoa. Ao amin'ny bokirantsika FPVM no misy izany ataontsika mifotsika rehetra manontolo izany, eritreretantsika tokoa fa
ay zao tontolo izao mandalo ihany fa na levona sy hopodika aza tia nofontsika tia dia manana fanantenana fa Kristy mbola handray atsika ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Firana bokira fidiranantsika misy azy mo raha tsy misy azy any amin'ny bokirantsika any hira efa tsy afaka ambavatsika ao am-potsika koa izany dia hiaraka anao an'izany hira izantsika ataovitsika hira mbavaka ao amin'ny fonao mihitsy izany fa Kristy. Kristy no antony avelo mako ka ny fahafatesana no ahazoko tombony fara zao fiainana izao iano no anantenako azy te mantra indrindra fa Kristy no antony avelo mako ka ny fahafatesana no ahazoko tombony fara zao fiainana izao manantenako azy te mantra indrindra fa nany lefonazany mofoko sy ny foko de mbola vatolampiny foko sy anjarako anjarako mandraky izay ianao re andriama anitro fa mamiko ny eoany lanao fanato levonazany mofoko sy ny foko de mbola vatolampiny foko sy anjarako anjarako mandraky izay ianao re andriama anitro fa mamiko eoany lana. Amaraparana izao afatra izao ao ndao jirentsika vetivety ao amin'ny epistily nosoratan'ny Jakoba toko fahaefatra. Epistily nosoratan'ny Jakoba toko fahaefatra. Hoentiko ampahirizanantsika rehetra mihitsy izy ity na dia mafy amintsika aza miatrika an'izany fahavalo zany. Jakoba toko voalohany azafady indrindra tompoko. Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany. Ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Dia avy eo hitsambikina kely tsika any amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo any dia ho faranantsika any amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Averiko indray mandeha. Jakoba toko voalohany andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra dia hitsambikina kely tsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Dia avy eo hitsambikina kely tsika eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Iarahantsika rehetra mandrakariva miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany.
ry rahalahyko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizantoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Areo ka ny faharetana hisy asa tanteraka mba tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. 12 sambatra izay olona maritra fankapanahy fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazainy tompo homena izay ty azy. 12 ny filana rehetra toritoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana riavana. Tatsika amin'izany fa izao arety manodozany izay miatra amintsika izao, tena devoly io tena devoly mihitsy, fa na ratsy izy io niditra tany amin'ny biby. Fa izao rehefa tsy nankatony tenin'Andriamanitra ny olombelona, rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny olombelona, nanao ny faharatsiana rehetra, dia tonga ny fahafatesana, dia manjary maty ny olombelona. Zay le voalaza ny soratra masina hoe ny fahafatesana no tambony ota. Zay ka mpanota daholo tsika rehetra izao, tsy nisy nanao ny marina na iray azy. Ny fanafodiny zany ny alana amin'izao fahafatesana izao indrindra hoe fahafatesam-panahy, dia tsy misy afa-tsy ny fibebahana sy ny fiverena tanteraka amin'Andriamanitra mba tena ho vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika. Fa zay rehetra tena vita fihavanana amin'Andriamanitra, olona tena mibebaka niala tamin'ny ratsy rehetra. Ota izay midika fa devoly. Rehefa nitorotoroana io ota io izy, rehefa filana maro zany taty amin'izao tontolo izao, miteraka ota io dia miteraka fahafatesana. Fa izasy ianao matoky an' Jesosy, efa miandra antsika Jesosy amin'ilay tanàna volamena ho an'izay rehetra natateraka ny fihazakazana hatramin'ny farany. Ka hoy ny apôstôly Paoly hoe efa niady tsara aho, dia ny finoana zany. Azy rehetra natateraka izany fihazakazana izany no andray ny satroboninahitry ny fahamarinana, satroboninahitry ny fiainana. Ka ndray andro any isika tsiraray izao, na ho ela na ho aingana, dia manana fanantenana fa hiditra sy andova izany fanjakan'ny lanitra izany. Tsy mitovy any amin'izao tontolo izao ianao, fa olona manana an' Jesosy ianao, ka fotoana zao fiverena tanteraka amin'Andriamanitra. Fa mbola tsy tara tsika raha mibebaka, mbola tsy tara ianao androany ny tapa-kevitra fa iova fo tena hibebaka. Ekena fa miororontsika rehetra samy matahotra n'iza n'iza, matahotra samy hofaty daholo. Fa rehefa ao anatintsika ny tena finoana, fa atokiran'Andriamanitra ho atsika rehetra manana izany finoana zany, tsy mba very fanantenana fa ho velona mandrakizay izy. Ka na maty ary izy dia mbola ho velona indray amin'ny fitsanganany tena maty araka ny voalaza ny soratra masina teo. Izany nanaovantsika ity hira anankiray ity kosa mba tena hitodintsika tanteraka amin'izay. Eritreretantsika mihitsy fa hay tokoa moa mandalo ihany zao fiainako izao ka ndray andro any aho dia Jesosy mihitsy no hitsena eo am-bavahady amin'ny firanantsika bokira fiderana ihany fahavalo misy azy ndray andro any Jesosy. Raha tapitra tokoa ny androko ity hifankahita aminao atao viram-bavaka ao am-ponao mihitsy zany ry havana. Alefa sara ny eritreritra mihitsy hoe io Jesosy mampandroso anao eo amin'ny vavahadin'ny lanitra, ry mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, natateraka amin'ny fihazakazana, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tohatra miakatra makany an-danitra, makany amin'ny fiainana mandrakizay, andovatsika amin'ny fiainana mandrakizay anie izany fahafatesana izany
zay mamakivaky iny lanitra iny ho tonga ao ambavahady ka mba tsotranao ny tananao Jesosy handray azy. Tsangana antsika rehetrarehetra hanao an'izany hira izany. Ataovy amin'ny fomba indray androania Jesosy raha tapitrany androko ety ifankahita aminao awe utrotronao atratrana indray androania Jesosy raha tapitrany androko ety ifankahita aminao awe utrotronao atratrana ampandroso ianao Jesosy ray tompony fanaiko teo fonavoko ireo tomba any favitany fiazakazako ampandroso ianao Jesosy ray tompony fanaiko teo fonavoko ireo tomba any favitany fiazakazako toatra miakatra makany toatra miakatra makany mamakivaky ny lanitra mamakivaky ny lanitra eo ambavahady ao utonga ao ambavahady atsotranao ny tananao atsotranao ny tanana toatra miakatra makany toatra miakatra makany mamakivaky ny lanitra mamakivaky ny lanitra eo ambavahady ao utonga ao ambavahady atsotranao ny ampandroso tanana Jesosy ray tompony fanaiko ampandroso ianao Jesosy ray tompony fanaiko teo fonavoko ireo tomba any favitany fiazakazako ampandroso ianao Jesosy ray tompony fanaiko teo fonavoko ireo tomba any favitany fiazakazako. dia miangavy antsika rehetra velaro mihitsy ny baibolinao eo ampialatananao izay manana baiboly dia hosokafantsika ny ao amin'ny Galatianina toko 5 Galatianina toko 5 Galatianina toko 5 ny 7:20 Galatianina toko 5 ny 7:20 ka hatramin'ny 20 sy mifaraka amin'ny 20 iny Galatiana toko 5 7:20 ka hatramin'ny 20 mifaraka amin'ny 20 io ireo daholo le faharatsiny aty amin'izao tontolo izao ireo no ibebatsika ireo no ifonantsika eo anatin'Andriamanitra ary ireo mihitsy le devoly fahavalo fakapanahy rehetra tsy maintsy toeritsika tsy maintsy resentsika raha tianao no andresy zay toery ny devoly izy dia andositra nareo izy fa zay matohitra ny fakapanahy
Izany no andova fiainana mandrakizay. Fotoana mbola mahamety zao entorantsika any amin'ny Tompo. Galatiana 5:5-20 ka hatramin'ny 1:20. De tonono tsiraray mihitsy ireo fahotanareo fa io no nataoko, io no nataonao io bebao eo anatrehany. Ary rehefa tonga ny fotoana hoe hiara hitsangana daholo amin'izay tsika rehetra, handroaka n'io fahavalo io, hiantafika amin'io fahavalo ratsy rehetra io, de tonono tsiraray mihitsy amin'ny tenanao reo. Ianao mihitsy ny mandroaka azy, fefanomen'Andriamanitra fahifananao hitsaka mianarana tsy mainko. Roy mihitsy hoe didina amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka miala ato anatiko, de voly ny fijangajangana, de voly ny falotona, de voly ny fijejojejoana, de voly ny fanompotsampy, de voly ny fanaovana ody ratsy, de voly ny fandrafiana, de voly ny fifandirana, de voly ny adila, de voly ny fiafinafonana, de voly ny fifandaniana, de voly ny fisarahana, de voly ny fitokoana, de voly ny fialonana, de voly ny fahamamona, de voly ny filalaovan-dratsy. Roay tsiraray ohatran'izany mihitsy. Zany ny atao hoe olona tena mibebaka, ary roay mihitsy izy tsy anarakaraka anao intsony. Ta mandroaka an'io de namany le devoly. Iaraka andohalika avy hatranytsika ary aloha etoraka any amin'ny Tompo amin'ny hira hoe ry Jesosy Tompo tsaro, resy lahatra any amin'izany, ka indro aho tena mifona mibebaka amin'izay milela-paladia aminao Jesosy. Atao vira fiforona sy fibebahana amin'ny fonao manontolo zany eo anatren'Andriamanitra. Jesosy mandohalika sy mikohaka eto anatrehanao izahay. Ianao no andoleanay eto, ianao no ivavahanay eto, ary ianao no hitarainanay eto. Any amin'iza intsony moa izahay no mba hiantoraka. Tsy misy anarana hafa nomenanay azahoana famonjena ety ambanin'ny lanitra afa-tsy amin'ny anaranao irery any. Ianao irery any Jesosy no mpamonjy anay, ianao ihany no mpanafaka anay, ary ianao ihany no mpamelona anay Tompo. Tsaroanay mandrakariva nefa fa ny filany ratsy taty amin'izao tontolo izao ny toritoronina niteraka ota no niteraka fahafatesana ka mety maty izahay. Ary dia matahotra an'izany fahafatesana izany ny olombelona rehetra. Fa izahay kosa na tsy maintsy hitranga amin'ny tsiraray ary zany, na tsy maintsy tonga amin'ny andro farany hiverenanao eny amin'irao ny lanitra, dia azo antoka Tompo fa izao fibebahanay fekekeloka eto anatrehanao izao mba ho isan'ny isainao isan'ny fahamarinanay araka ny teninao. Hoe raha miverina amiko ianareo
dia mba ho raisiko indray ry zaza-piodina miverena ka hiverina aminao tanteraka izay tsy hanompo sampy itsony tsy hijangajanga itsony tsy hanao ody ratsy itsony tsy hangalatra itsony tsy handoto ny tenanay amin'ny filandratsy maro isan-karazany ka hifonana aminao Jesosy izany faharatsiana rehetra vitanay izany ka angatanay famindram-po mamindra-fo aminay ianao mamindra-fo amin'ny kristianina rehetra mamindra-fo amin'ny olombelona rehetra mihitsy Jesosy mamindra-fo amin'ny firenenay ianao natezitra aminay azy ianao baoka angoraka ny fonay mandoalika isa-tokantrano rehetra any Jesosy hatramin'ny zaza madinika mitomany mitaraina aminao vonjeo zahay Jesosy Jesosy miangavy ianao zahay ianao ny fanantenanay mba hitondra zany vavakay rehetra izany eo anatren'Andriamanitra ray mbola hifona ho anay mpisorona lehibe indrindra ary mbola manao fisoronana eo ankavan'Andriamanitra ray ka ento zany vavakay izany zany fifonanay izany mba hatolory eo anatren'Andriamanitra ray tsika raha sanatria moa ka mbola misy tsy ampy ny fibebahanay satria olombelona nesay Jesosy tsy fantatra akory azy tokony hibebahanay sy hifonana aminao na ny vavaka tokony ataonay ianao hifona ho anay ianao ny tena mahay mivavaka amin'ny fanahy tononona ho an-danitra ao fa mba miangavy re hamariny ny teninao teo amin'ny azo fijaliana hoe ray io mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony mamela ny elo kay tsiraray avy isam-piankonana isam-pianakaviana isam-pirenena ka le raha nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana tao Kalvari raha ny zanak'Andriamanitra mpanaisitra ny fahotany zao tontolo izao raha ny famelan-keloka izay mbola tsy ritra ary mbola tsy maina fa mbola manana ny heriny mandraiky ny ankehitriny zany ranao zany Jesosy aza tao diso anjara amin'izany izahay fa hafafazo mandrakariva ny ranao hanadio anay hamela sy hanaisitra ny eloko ay rehetra rehetra Jesosy sotra tompo tsapanay koa fa tsy faly ny devoly ary tena tsy faly izy amin'izahay mandoalika sy miakeloko eto anatrehanao zao tompo satria tsy ho namany intsony izay manomboka androany ary tena tsy ho namany mandrakizay tokoa fa anio dia ho tapahanay atao divorce aminay reny fa tsy mahazo manaraka anay intsony androany ka hiaraka hitsangana izay rehetra rehetra tompo hanangana ny tananay handroaka izao asan'ny devoly sy satana rehetra rehetra fahotana mamatotra anay mitondra anay ny amin'ny fahafatesana sy ny fahatezeranao zao tompo ka hamariny mihitsy ny teninao hoe indro efa nomeko fahefana ianao amin'izao andro anio izao hanapahefana mihitsy amin'ny firenena hanongotra sy handrava sy handrodana sy hanjera hamotipotika ny asan'ny devoly sy satana rehetra ary hanangana sy hanorona ka hambolo vaovao indray indro efa nomeko fahefana anao hanitsaka mianarana sy mainka handresy ny fahavalo ratsy rehetra toery ny devoly dia nidositra anareo izy toery ny fakapanahy dia nidositra anareo izy ka dia ho toerinay horoana tokoa araka ny teninao hoe izay mino ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izao makany amin'ray ary na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana andray eo amin'ny zanaka koa amin'ny anarany
Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy Maria avy any Nazareta. Yes, fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady lohan'ny mpiandry no azahoanay mandity sy mandroaka narery Satana. Devoly rehetra manandevo anay, manandevo ny firenena, roana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka miala ato anatiko, mivoaka miala ao anatinay tsiraray avy. Devoly ny fijangajangana, devoly ny fahalotona rehetra, devoly ny fijerijejona rehetra, devoly ny fanompo-tsampy rehetra, devoly ny fanaovana ody ratsy rehetra, devoly ny fandrafiana rehetra, devoly ny fifandirana rehetra, devoly ny ady lahy, devoly ny fiafinafonana, devoly ny fifampandaniana rehetra, devoly ny fisarana, devoly ny fitokoana, devoly ny fialonana, devoly ny fahamamona zava-mahadomelona toka sy gara-paraky rongony, devoly ny filalaovan'ny ratsy rehetrarehetra sy zay rehetrarehetra asa matiny devoly Satana manandevo anay mitondra fahoriana, mitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanay. Didina sy roana amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta. Miala eto amin'ny tany sy ny firenena, miala anatin'ny fony zanak'olombelona tsiraray avy, miala isa-tokantrano, isa-pianakaviana, tapana amin'ny anaran'i Jesosy ianareo. Roany mandehana fa remy rehetra hafa, tsisy fifandraisana aminay intsony fa efa any Jesosy izahay ary efa Jesosy ny tomponay sy Andriamanitra ekenay amin'izay. Manomboka amin'izao sisa izao. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra, misaotra Jesosy, misaotra anao izahay fa efa tonga ao anatinay ianao ankehitriny Tompo, ka dia engany ny nofinao amin'izay sy ny ranao mihitsy Jesosy. Tafakambana amin'ny nofinay sy ny ranay, ary ny fonao sy ny sainao mihitsy amin'izay Jesosy. Tafakambana amin'ny fonay sy ny sainay, ary indrindra ny fananao mihitsy Jesosy, le fanahy mahery, le fanahy masina, fanahy fahendrena, fanahy fahazavantsaina, fanahy fatahorana n'Andriamanitra, fanahy fanetretena, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, fahalemem-panahy, ny asa amin'ny fanahy masina rehetra, fanahy tsara avy aminao amin'izay Jesosy. Ny tonga ao anatinay, ny toetra ao anatinay amin'izay, hanananay fanantenana sy fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra Tompo malala, ka dia minsy matoky izahay Jesosy fa rehefa ka dia hamarino aminay ny teninao Jehova hoe Andriamanitra hoe fa tsy olombelona ka ho tofoa aminao mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako. Ary rehefa nandevona ny fahadisoanao tahaka nandevonako ny zavonao, ary rehefa namela ny eloko koa tahaka nandevonako ny raony, fa mamindra foa amin'izay tiako amindrana foa, ary mamela eloka amin'izay rehetra tiako hamelana eloka. Fa fitiavana mandrakizay izany efa nitiavako anao ary zany mbola nampaharetako ny famindram-poko taminao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Dia azo antoko amin'izay izahay fa rehefa tonga eny amin'irao ny lanitra ianao dia anisan'ilay fofombadinao ho akarinao amin'izany fampakaram-bady fanasana ho an'ny zanak'ondry zany izay rehefa ratra izay. Ary raha tsy mahatratra an'izany ary izay Tompo, ka raha tonga ny fotoana izay tsy maintsy ialanay tsiraray ty an-tany, dia ianao mihitsy Jesosy no hitsenana eo am-bavahady ka hiteny aminay hoe ry mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao fa sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny Tompo hatramin'izao. Midira amin'ny fanjakako ianao. Iza moa ireo miakanjo fotsy lava mamirapiratra ireo ilay avy any amin'ny fahoriana lehibe nahatanteraka amin'ny fiazaka zany hatramin'ny farany, nanasa sy nanadio ny fitafiany tamin'ny ranony zanak'ondry ka mendrika ny miditra ato an-tanàna fanjakan'ny lanitra mandrakizay. Misaotra Tompo, izay ny tena fifaliana. Kanefa Tompo, na dia mbola tsy tonga any an-danitra zay fa mbola eto an-tany misy anay ataovy efa tanteraka aminay sahady zany fahasambarana ho amin'ny voavela eloka rehetra izany, araka ny voalazan'ny tononkira fanaon'ny Davida mpanao salama manao hoe fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voazavany fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoro na tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka ny botoblaka, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevona, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita,
nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to avy any aviny tsara mivelona sy maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-kely koa fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen isaoranay zanahareo isaoranay zanahareo isaoranay zanahareo izay mitasy miaro izay mitasy miaro isaoranay zanahareo izay mitasy miaro isaoranay zanahareo isaoranay zanahareo isaoranay zanahareo izay mitasy miaro izay mitasy miaro isaoranay zanahareo izay mitasy miaro izay matoky any Jesu izay matoky any Jesu izay matoky any Jesu velona tsy misy marary izay matoky any Jesu velona tsy misy marary izay miakatra ho any an-danitra izay miakatra ho any an-danitra izay miakatra ho any an-danitra tsy mba misy milanjavatsy tsy mba misy milanjavatsy izay miakatra ho any an-danitra tsy mba misy milanjavatsy izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa velona mandrakizay mandrakizay rehefa velomany izay mahazo paradisa velona mandrakizay izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa izay mahazo paradisa velona mandrakizay mandrakizay rehefa velomany izay mahazo paradisa velona mandrakizay isaoranay zanahary isaoranay zanahary isaoranay zanahary izay mitasy miaro izay mitasy miaro isaoranay zanahary izay mitasy miaro dia ho tanteraka tokoa anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen petraka amin'izay tsika rehetra dia tonga eo amin'ny fijoroana vavolombelona itsika dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra hiakatra eto hijoro vavolombelona haneo fa zany Andriamanitra tsika zany dia mbola Andriamanitra tsy miova ho maly sy ny ary mandrakizay ary mbola manasitrana mbola manao fahagagana ary mbola mita sy miary mandrakariva ka dia mangataka avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hiakatra eto hijoro vavolombelona iondrika ivavaka isika lehibe ny fitiavanao Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina ilay tomponay sy mpanjakanay ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra ilay Andriamanitra masina ilay Andriamanitra be voninahitra indrindra ankehitriny tompo ndreto izay mbola velonay natrapa amin'izay noho ny fahasoavanao ka dia tonga eto izay tompo malala mifampahery ary ao ka natrika anay feno eto fa ny teninao dia tsy miova momaly sy ny oary mandrakizay miteny taminay manao hoe fa ny masoko sy ny foko dia hoe ho aminareo mandrakariva eto aminay ianao Jesosy ankehitriny mijoro eto ianao ankehitriny ary ny masonao eto aminay ary ny fonao tempo fitiavana dia misaotra ny zany rehetrarehetra izy fa na dia ratsy azy izahay mbola tsy nandao anay ianao misaotra tompo malalo amen ry havana lala rehetra ao amin'ny tompo izay manaraka an'izao fanompoam-pivavahana izao
amin'onjapeo dimatebika enina fiotazantsoa sy manaraka nambanjotraserasera zay manaraka an'izany mivantana ianareo any andafin'nydrikany ry havana malala ao amin'ny tompo ina ao amintsika mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo dia afaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ry havana velonaina trapa amin'izeny tafajoro tafahoana somatsara amin'izao andro an'io zao Andriamanitra manakare-pahasoavana ilay efa niteny tamintsika fa tsy andao sy mba andao atsika mandrakizay melohan'ny ry havana ny tena anomboako an'izao fijoroana fahavolombelona izy ity moa ry havana dia fahitana mivantana zay naseho an'ny tompo fa melohany zany ry havana mba hisaritako ny fosiny saina mampananao hifantoka tsara ao anatin'izany dia misy tantara kely anankiray ity izay ho tantaraiko aminao mba tena hifatohantsika rehetra maro ny ankizy madinika mety tsy mahatakatra ny teny ny soratra masina fa ity tantara ity ry havana dia anomboako an'izany mba hahafahanao mitoetra tsara ka andinianao ny tenanao ndray andro ny ry havana nisy rangahy anankiray nanam-pikasana izy io amboly hazo ary ny hazo nananany dia tsy misy afa-tsy anankiroa ihany fa tao anatin'izany ry havana melohany ny anambolenana io hazo anankiroa io dia raha namana nandeha nitady toerana tsara toerana mba hahafan'ireo azo ireo mivelona tsara mba tsy ho azo ny fahavalo fa ny zavatra rehetra eto ambonin'izao tontolo izao ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao ry havana dia manam-pahavalo avokoa dia nitady tany tsara izany raha namana izany ary avy eo mbola nitedavy ny toerana azony orana azony masoandro azony hazavana mba hahafany reto azo mitsimoka sy mamoa tsara izay izy vao namboly an'izany hazo izany ary tao anatin'izany ry havana nahita toerana anankiray izy izay tena nahafa-po azy ary nafeno fepetra izay nitediaviny dia namboleny ry havana ilay hazo anankiroa fa tao anatin'izany rehefa namboleny ireo hazo ireo dia nampiresan'ilay hazo dia ho ilay tompony hazo taminy manry tsara ianareo fa mitodika any aminareo ny fanantenako mitodika any aminareo ny fitiavako fa izao tontolo izao dia mila anareo fa ianareo no mitsoka ny rivotra maloto ianareo miazona nofon'ny tany ka mitsodrano anareo aho mba tsy ho azon'izay fahavalo ka mba ho tonga tantara voalohany toko fa 220 dia ny andininy 450 sy ny 550 tantara voalohany toko fa 220 dia ny andininy 450 ka hatramin'ny 550 amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe dia nasiany Jehovah rety mandringana ny Israely ka nahafatesany fito alina izy ary Andriamanitra naniraka ny anjeliny akany Jerosalema andrava azy ary raha ilay mbola nandrava iny izy dia nijery Jehovah ka nanenina ny amin'ny lozaka nanao tamin'ilay anjelina andrava hoe aoka izay atsaharo ny tananao ankehitriny ary ilay anjeliny Jehovah nitsangana teo anilan'ny familony Arona Zebosita izay tenin'Andriamanitra izay no anorenako izao fijoroana vahavolombelona izao ny alahady alina lasa teo ry havana rehefa natao ny fivavahana iraisantsika fifohazana FPVM rehetra ary maro ny olona tsy miaraka mitovy fiangonana amintsika fa nanatanteraka an'izany izay ny antso anay moa fa mba naheny dia resy lahatra dia nivavaka ny aliny alahady dia izao ny zavatra naseho an'ny tompo ahy rehefa nivavaka tao an-trano izay ry havana rehefa nandeha ny fanomanana amin'ny valolatsaka fefany napiditra akanjo masina daholo satria izay niafatra hoe miomana melotsika fanatanteraka ady masina tao anatin'izay ry havana dia vita akanjo izay teo tamin'ny valolatsaka 10 latsaka 5 teo eo dia samy nivavaka samy nihira petraka eny ambony fandriana ny sasany satria ny efitranonay moa dia kelikely ndray aman-dreny nipetraka teny ambony fandriana teny ary izay ankizy madinika nipetraka tety amin'ny seza tao anatin'ny fivavahana iny mbola tsy nanomboka ny fanimpom-pivavahana tamin'ny valolatsaka 4 teo latsaka 3 teo eo nipotra tao ambadiky neninay tao Jesosy ry havana rehefa nipotra avy tao izy dia nanava-tsava tsy moramora nakeo afovoatrano
za nahita azy mivantana, ny masoko ny nahitany zany. Fa tao anatin'izay tsy fantatro ny ray aman-dreniko, ny ray tapo amiko, fa ny zavatra hitako teny amin'ny tavan'izy ireo satria nanompo tany amin'ny masoko, dia latsaka ny ranomason'izy ireo no hitako. Iry zareo mitomany fa tsy fantatro inona ny zavatra tsapany tao anatin'izay. Fa tampamika teo ry havana naneno ny telefônina ny tao an-trano, fa iny telefônina naneno iny tonga dia lasa Jesosy. Tiako tsindriana mafy mihitsy izay. Rehefa mivavaka ianao, rehefa natokanao ny fotoana iaonana amin'Andriamanitra, dia atao fisarobidy aminao zany, fa Andriamanitra nanome fotoana tamintsika eo afovoantsika izy. Ary rehefa nipetraka etsy amin'ny fipetrahako etsy ary havana, nanomboka mivavaka isika eto ankavanan'ity pilipitra ity Jesosy mitsangana, taitra mahita azy. Afako sarobidy loatra zany, magaga loatra zany, mety misy ny olona tsy mino an'izany, fa te hanentana anao aho, na tsy mahita an'izany aza amin'ny masonao, dia ny tompo mahita anao, manatrika anao eo, ka aoka hifantoka atsika ry havana rehefa tonga izay fotoana hivavahana izay. Aza vela misy ho ambony no Andriamanitra ry havana izay hovatanao hivavaka. Tsaro hafa Jesosy rehefa hoe hiresaka amin'ny mpanompony dia manaja atsika izy, fa isika indraindray no tsy manaja azy. Nandeha ny fanompoam-pivavahana amin'izay nitarika ny ray aman-dreny lehibe teo amin'ny tamin'ny 9 ora sy fefany teo eo, dia misy varavarana 2 miditra ao aminay. Misy varavarana voalohany, dia misy varavarana faharoa izay vao tonga ao amin'ny efitrano fandraisana vahiny. Fa tao anatin'izay ry havana teo amin'ny varavarana faharoa indray, nahitako ny tompo miaraka amin'ny anjely anaky 7. Jesosy mitondra sabatra lehibe dia lehibe, ary ny anjely miaraka aminy dia mitondra fitaovam-piadiana maro isan-karazany. Fa ny zavatra mahagaga rehefa tonga izay fotoana izay, tsy fantatry ny ao an-trano na mahita fa miaraka amin'ny tomany, dia samy tena mivavaka, ary tena tao anatin'ny fanginana sy ny filaminana nanovana fanompoam-pivavahana. Rehefa napetraka ny ray aman-dreny Tsodrano, samy mivavaka, tsy hitako ny nandehanany. Fa rehefa tonga amin'izay ry havana, alina natory, dia isika moa ampianarina hoe mivavaka amin'ny 12 alina any, mifo mivavaka mandroaka ny asany devoly, ny asany fahamaizina araka ny tenin'Andriamanitra ry havana amin'ny Romanina 7:12 izay na 12 milaza manao hoe efa ora tokony hifoazantsika izao, satria efa akaiky ilay mpanjaka atsika, tsy tamin'ny fotoana vao ninona izany fa efa amin'izao vanim-potoana izao, efa akaiky izao Jesosy izao. Alina ny andro tena ao anatin'ny torimaso maminy teo amin'ny tambo 12 latsaka teo nanofy ary havana. Indro Jesosy mitondra sabatra lehibe dia lehibe miaraka amin'ny anjely maro tsy tahisa, manjozohy avao arinany avao, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana maro isan-karazany, nijoro eo ankavanana. Ary eny amin'ny lanitra eny ny ekaran'izy ireo nahitako azy eo amin'ny habakabaka io. Ary tao arina kelin'izay dia indro koa ry havana misy devoly tena ngeza izany, namantarako azy tena devoly ity, mainty ambony ambany, ary misy elatra manao sary tava izy ireo. Ny fahitako ny tavany dia menamena be, tahaka ny misy lavenina mitete rano tavany, ary na ny tanany na ny tongony dia mainty avokoa, ary dia nikopaka nanidina nakeny amin'io habakabaka io izy. Ary ny fahitako ny tany dia boribory tahaka ny baolina, eo afovoan'izy ireo ny tany eto ambanimbany mihevaeva eto, ary ny andaniny sy ny ankilany dia ny tarihan'i Jesosy Kristy kavanana, ary niaraka tamin'ilay devoly eo amin'ny ankavia. Fa ny zavatra hitako mbola tsy nisy na inona aloha teo, fa tao anatin'ny boribory io no nanompo ny masoko, dia indro fa mahita olona marobe mivavaka manao akanjo fotsifotsy tao anatin'ny zavatra boribory io, ary nisy feo anankiray nika manao hoe hiaraka hivavaka isika. Dia samy nanakoako ny feo, nanandra-bavaka ry havana, ary tao anatin'izay nanomboka kelikely mivavaka, dia nisy entona niakatra teo amin'ny zavatra boribory io, tahaka ny zavona fotsifotsy niakatra nakeny amin'ny habakabaka io. Ary nivavaka niakatra iny
nampirehatra ny sabatra jesosy zany sabatra zany tena ngeda de ngeda ry havana fa rehefa nanomboka le vavaka katafakatra le entona iny de nyrehatra tena nydedadeda izany sabatra izany ary ny fitaovam-piadian'entindreo anjely ny zavatra tena hitako de neny sasany zavatra boribory tahaka ny baolina mirehatra afiny ny atanany neny sasany mitondra lefina neny sasany mitondra sabatra neny sasany mitondra flesy d'or le aotra ny ampiasain'ny ankizy reny fa vy mirehatra tototoly rehefa niakatra teo amin'ny abakabaka io ny entin'ny vavaka tao anatin'izay kory havana vo niakatra iny entona iny de nikopaka tsy misy ohatr'izany ny elatra ilay satana teo aloha ary ilay devoly be dehibe tao arinany de samy nanomokivoko tamin'ny fahatezerina ary midonaka tahaka ny setroka ny fofona mivoaka ny entona mivoaka avy eo amin'ny vavorona io ary izy nikopakopaka iny ry havana de namoaka bilina ohatrany kanety kely avy amin'ny elany sy avy amin'ny felatanany ary iny zavatra iny ry havana namoaka ry zareo tonga de nilatsaka tetỳ ambonin'ity tany tao anatin'ilay zavatra boribory hitako misy olona mivavaka de tonga de hoe tena ny tany zany eo afovoan'ny jesosy sy ny devoly zany nilatsaka teto amin'izao tontolo izao ary rehefa tafapaka teto amin'izao tontolo izao de nidonaka l' izy mipoka l' izy ry havana de lasa mivadika tahaka ny tora-jofo be dehibe maintimainty ny vavaka sasany tena manao ny vavaka ny sasany hitako taitra samy nanao ny fihetsiketsehany teo fa tao anatin'izay ry havana nanomboka vo namafy ny devoly avy zao jesosy zao sy ny anjeliny nandripaka an'ireo devoly reo ary nitoraka tamin'ny fitaovam-piadiana maro isan-karazany be dehibe ry havana ny maty tao anatin'izany be dehibe ny ringana fa tena mafy nazery zavatra tena hitako fa tsy mbola nety lava lay lehibe indrindra teo alohan'izy ireo ary ny afiny Jehova na mandevina le zavatra tora-jofo tetỳ ambonin'ny tany ary Jehovah-Andriamanitra sy ny ekipany de samy namotika sy nandrava ry havana reo andrarezin'ireo ary tena vaky tanteraka ny ady de tena miady mamono mandripaka ny devoly fa ny tomboko nefa tao anatin'izay de tena niezaka nandringana an'ireo fahavalo reo hatramin'ny farany tonga de tsy hitako tsony ny fiafarany fa mbola tao anatin'ny ady tanteraka izy ireo ny tsy hitako tsony ny toyany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo zay mandray izany ampifandraisiko amin'ilay tantara kely teo io devoly io de manana teti-dratsy manana hevi-petsy ry havana hoentina mandavo ny zanak'Andriamanitra fa araka io ten'Andriamanitra tao amin'ny tantara zay novakiana teo io i Davida dia haitsika tsara fa mpiandrondry ary miaramila tena mahay miady fa rehefa navita asa maro sy navita fandresena mezinezina Davida navela n'Andriamanitra satana hakafana azy ka lavo ny satana Davida nanisany vahoaka ary ilay devoly ry havana tena mitaka ny Davida tao anatin'izay fa nalefa ny tao anatin'ny fisainany Davida fa akasitrany Jehovah-Andriamanitra ny fanisana ny zanak'Israely any ka tonga nanota i Davida sakana ny devoly amin'ny fomba rehetra ny ezaka ataon'ny mpino tsy hanatanteraka intsony ny sitrapon'Andriamanitra sy ny asa-pamarinana rehetra ary matetika dia ataony mivantana any amin'ny sain'ny olona alefany anatin'ny fisainany olona mihitsy amin'ny alalan'ny famitana ny asany any ka mahatonga ny zanak'olombelona any ka mahatonga ny mpino lavo ao anatin'ny karazam-pahotana ry havana ary zay natonga nanao an'ilay tantara kely teo be dehibe ry havantsika manaiky ny fandrebirebeny satana be dehibe ny mpino manaiky ataony devoly fitaovana iza ny azo maintsy ary iza ny azo meloka ary taiza itoerana tsara nametrahany Jesosy asy anao io raha tsy hijery hafa manokana fa tsy ny fiangonam-pifohazana FPVM ry havana eto ny tany nambolen'Andriamanitra tsika fifohazana fa be dehibe nitady ivoaka eto be dehibe mitady hiala eto ka nitarika ny fiangonana hiala amin'izao valan'Andriamanitra izao ry fiangonana malalo lala meloka izany andehananao zany miverena ianao fa sao de noho ny nataonao natonga ny loza tonga eto amin'izao gasikara malalatsika izao azafariana mijery mifirenekafa hoe ny finanan'ireny biby natonga izao loza izao fa ny fahotany malagasy rehetra tsy teny afa-tsy ny fiangonana FPVM mavesatra eo anatrehan'Andriamanitra izany lasa farina matory farina mifanenjika zany mampamelomeloka atsika
zay no mahatonga antsika azo meloka anyka na dia ny meloka indray aza dia mitarika ny mahitsy hiala amin'ny tena fahamarinana eto ny tanina ny renan'Andriamanitra antsika fa be dia be lasa ny vily ka noho izany taona fitsinjana izao ny tompo nefa ihany koa taona ny fanonerana andery hafa nanonitra fa efa vaky ny ady eo amin'Andriamanitra sy eo amin'ilay satana fahavalontsika andehantsika mba hiandany amin'izao Jesosy izao fa araka ny sitrapona ndio tsara nanaiky ny fahotana Davida nanaiky ny tolotsain'ny satana kanefa nibebaka izy ary rehefa nibebaka Davida dia navelan'Andriamanitra avokoa ny elony rehetra kanefa tsy maintsy nitanteran'Andriamanitra tamin'ny Davida sy ny zanak'Israely ny famaizana ara-nofo ny famelan'Andriamanitra ireo zanany zaka ny vokatry ny fahotana nataony ankehitriny dia anehoan'Andriamanitra izany fa manaja ny lalàna natao sy napetrany izy ary miazona tsara ny fahefana ary manadio ny olona mampiseho ny tenany koa Andriamanitra fa manapaka mandrakizay aiza daholo ny manan-tsaina aiza daholo ny manam-pahaizana aiza daholo ireo olona lasa lavitra amin'ny fianarana fa tsy nisy hatreto mbola nahavita namoaka ny tena fanefitra tena mahafoana tanteraka anty arety mandosa ity fa izao ny voalazan'ny boky ny Hoseam-paminany Hoseam-paminany toko fahena teny andininy voalohany ry havana dia izao andeha hiverina amin'i Jehovah isika fa izy no mamiravira ary izy irery ihany koa no mame an'izao ferintsika izao andeha tena hitodika amin'i Jesosy tsy amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao ihany no anokanana ny fosiny saina sy ny fanahy hitodika ao amin'Andriamanitra fa ny fiainana ao manontolo ka hivery tsara izao fiainana izao fa efa madiva hifarana ny tompo nefa dia izao araka io voalazan'ny boky ny tantara io ihany rehefa tena nandringana dia hoy Jehovah Andriamanitra hoe ry anjely eo atsahary ny tananao fa Jehovah Andriamanitra ry hafana noho ny fitiavany sy ny famindram-pony dia na dia ny olona tokony ho faisana olona tokony ho vonoina tanteraka aza satria efa voasoratra amin'ny fahafatesana ny tampony iota dia hain'Andriamanitra mame an'izany loza izany hain'Andriamanitra no manafoana an'izany fa asakasako sy asakasaka ao re raha mba hiova amin'izay raha mba handiny tena amin'izay andeha amin'izay ry havantsika manentana anao izay mandrehana izao fa ny pompifavahana izao andeha hiova andeha tonga tena eo amin'ny tompo andeha tahaka ny zanaka ny mazava ka hiova olom-baovao ary andeha hiaraka hiady amin'i Jesosy ary manana fanantenana fa ny tompo dia efa nilaza fa mboa mety manadino ny zana noho ny vanivehivavy ka tsy mahatsiary ny alokin'ny kibony noho ny tompo mety manadino izy fa izaho kosa tsy mba manadino ry vahoaka malagasy ry hafa malala ao amin'ny tompo ry mpiray fanantenano aza kivy ianao manoloana izao ady sarotra izao aza mitanondrika ianao raha mamelo mafy ianao ny aretina raha manindrona anao ny fanindrona ny fahafatesana fa izany fifoazana izany tsy manome ambony intsony ity tena itya fa na dia atolotra ho faty azany tenany dia ny fanahiny ity no vonjena misy tanjon'Andriamanitra lehibe amin'izao zavatra mahazo ny tany sy ny firenena izao fa ho an'izay rehetra manaiky ny fitondran'ny tompo ho an'izay rehetra manaiky hiady no tafitatra amin'ny farany ny voninahitra ny derany dia atolotra ho an'Andriamanitra rery ihany fa ny fantanterahany tenin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy amen hivavaka isika misaotra ry tompo Andriamanitray ny amin'ny fitiavanao no ny amin'ny famindramponao fa tianay loatra ianao miady ho anay mandrakariva ianao ary ny tananao ilay fahatsaina teo ambony azo fijaliana ilay efa nahavitanao fandresena efa nandresenao hatramin'ny fahafatesana no mbola hitiavanao anay mandraka ankehitriny tompo ny ranao hafafazo amin'ny vahoaka malagasy fa raha tsy misy ny raha latsaka dia tsy misy ny famonjena ka ny ranao tompo ny tena fanafody ny ranao tompo no mahafaka anay ka aoka ino izahay ary raha misotro ny ranao dia anona fiainam-baovao ho afaka amin'izay rehetra mahatiry anay indrindra amin'izao aretina izao dia aoka hoe ho anilanay mandrakariva ianao ary matoky sy mino izay ary izany mahatonga anay miady mandrakariva satria manantena no mpandresy izay satria mpandresy no mitaritafika dia ilay Jesosy Kristy tompo voninahitra dia ho anao rery an'i Jesosy amen.
misotra n'izay nitarika teo itsika, nitandrana izay nitarika teo, mampieritreritra tokoa anana fitaovana hidivana amin'izany coronavirus izany tsika. Misaotra koa an'ilay nijoro vavolombelona teo, aza dino ny filazany teo averiko tsara, fa tamin'ny fotoana izay nivavahantsika sy nandroana ny devoly tamin'ny alahady teo no nahitany an'izany fahitana zany. Le fahitana teo naveriko tsara, fa tonga ny devoly geza be, mahery be, manao sarotava menamena ny masony, tonga koa ny anjely maro be miaraka amin'i Jesosy, vonona hiady, tena hiady ary tena nifandramatra, tsy navelan'ny devoly raha tsy nipatrapatraka teto amin'ity tany ity, ny fediny torajofo mainty iny coronavirus. Fa niady Jesosy sy ny anjely, misaotra azy fa resy izy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Aleluia. Masina, masina, masina Jehovah, tompony maro endrika voninahitany rehetra. Amen. Fa alohan'ny hanamasinantsika ny rano Jesosy, ny rano anjary raha, verina kely vetivety aho ary amin'ny Efesianina toko 7, epistilo an'ny Efesianina toko 7. Efesianina toko 7, raha isika ny andininy 8 sy ny 9. Andininy 8 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo ho amin'ny fahamenon'Andriamanitra. Izay antifeza teny faran'izay, mba hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana. Azonao an-tsaina izany fitiavan'i Kristy mihoatra noho ny fahalalana izany, mihoatra noho ny fahalalana. Ina zao ny fahalalana mba hainao? Matematika, mahisa ny volondohanao ve ianao? Mihoatra noho izany, mahisa ny kintana eny amin'ny lanitra tapitrisa dia eo dia vaky ny lohanao mieritreritra an'izany. Ary araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ataoko tahaka ny fasika ny taranakao, mahisa an'izany tsika. Misy manam-pahaizana, misy profesera mahay an'izany, fa ny fitiavan'i Kristy mihoatra noho izany fahalalana izany. Mahita dokotera ve ianao na profesera izay mahay indrindra, nalaza indrindra, nikalaza indrindra, ka nivelona 2 taona, sa nahita ny fanafodin'ny fahafatesana? Tsy takatra ny saintsika izany, tsy takatra mihoatra noho izany fahalalantsika izany, ny fitiavan'i Kristy.
ny aza aza maty velomina dia velona tsisy professeur mahay an'izany maty hain'Andriamanitra mamelona an'izany mihoatra noho ny fahalalànao rehetra izany jereo tsara le nijoro vavolombelona teto Andriamatolova izay amin'ny hafafi zay voan'ny kansera daholo ny tenany rehetrarehetra sy ny taovany rehetrarehetra tany amin'ny hôpitaly nandritra ny volana maro tsy sitrana tsy sitrana fianakaviana rehefa nanao hoe ndaody dokotera koa nanao hoe ndanamody fa tsy vitana intsony zany rehefa netoraka tamin'Andriamanitra tokoa izy ario fanafody tsy mila nireny a maty any Jesosy velona any Jesosy tsy rarahiko zany Alarobia teny zany tamin'i Jesosy izy a dia tonga miaraka misy maraina nando rano maitsomaitso be harivan'ny andro kivy daholo ny fianakaviana inona ty zao ve ny fialanaina nando maitimaity be indray harivan'ny andro fa inona zao tsisy dokotera na professeur na ahitaza na ndrataiza mahalala an'izany nizo raha be amin'izay nalohany finoana natao betsaka za Jesosy na hoaiza maty aho anao a velona aho anao zy mahariva tompony tonga ny tenako izy a fanahako atao anatiko ny voaka tazako amin'izay ny tenako avy Jesosy no tatany a ny tratrako hitako zao ny tratrako a fa ny fitaovam-pisefona rehetrarehetra ao a lo mainty be dodododoly dia ny rofiny ireo a notsakotsanina ny tahaka an'izao a dia naveriny tsara tare dia naveriny nalainy koa ny foko fa mangana be dia nalainy hotsakotsanina ny tahaka an'izao a dia naveriny nalainy koa ny lalandrahako rehetra notsakotsanina efa raha maitimaitimaity be dia naveriny dia nakombony maraina ny andro mangetaheta hafa-meo rano taloha na rano tete fotsiny ara ndraimbava tsy voatelina fa mandoa meo rano a way teo tsy nandoa nona me vary a nalany vary a maraina atoandro arivo joro vavolombelona teto ny alahady voninahitra ao an'Andriamanitra fa tsy misy ohatrany zany a mihoatra aloha ny fahalalana rehetra zany Andriamanitra zany ka dia mangataka anao a hiverina amin'ny tenin'ny Jeremia mpaminany zay vavy nolazainy ny mpitarika teo Jeremia toko fahaenina Jeremia toko fahaenina dia ny andininy fahadimy faefatra sy fahadimy mitaova ianareo anao ady masina amelezana azy fa tsy hoitsika menakavo ny fandripaketo mitsanganaka andeha sika hiakatra atoandro loza tsika fa lasan-davitra ny andro fa efa mandroso ny aliko ny arivo tadidio zany a matoa Andriamanitra nampahita n'le mpanompo ny joro vavolombelona teo fa misy anjely maro be miaraka amin'i Jesosy
sy ny devoly sa iady tadadio zay a sa iady mihitsy amin'ny jesosy sy ny anjely zava-dozy zany renareo tsara mihitsy fa mipatrapatraka teto amin'ity tany tya ny balana lefan'io isatana io ary midofotra teto a nanjary setroka mainty be zany rehetrarehetrarehetra zany no milaza amintsika fa loza fa efa mandraona n'izao tontolo zao mihitsy a manerana n'izao tontolo zao a izany coronavirus alefa ny devoly eto amin'ity tany ity zany tsy matahotra mihitsy izy fa jesosy rery sy ny anjeliny no ansisany ady ary resiny zany mino ianao fa tsy maintsy resiny io resin'Andriamanitra io resiny Jesosy io resiny anjely io tiary ny afatra aminao androany ny ndininy fahenina mitsangana ka andeha isika hanao latsakalina ary eo ka ho ravahantsika ny tranobeny ina moa ny tranobeny io abakabaka io zay abakabaka rehetrarehetra misy rivotra ho isoratra masina fanaratsy any amin'ny rivotra daholo io ny tranobeny mandidiny mino rehetra zay mbola mino an Jesosy Kristy ho tompony sy mpanjakany andray anjara androany enoy tsara andray anjara androany anao latsakalina tsy mbola nanao an'izany tsika fa ady zao ny atrehana mitova amin'izay sy fidina rehetrarehetra anananao na kely io na lehibe ianao fotsiny anao latsakalina inona ny fitaovantsika amin'izay ny andro any ariva amin'ny 7 alina eto amintsika efa vita ny vaovao amin'ny 7 alina zany andro any ariva amin'ny 7 alina dia anamasina rano eraky ny vera isika na kely na lehibe ianao araka ny fombatsika araka ny afatra nataon'ny tompo dia atsobo eo ny fanondronao amin'io rano anatin'ny vera io fa Jesosy Kristy anatsoboka ny tanany misy raha velona hanjary raha izany rano anaty vera izany afany zany dia androany tsika amin'ny 7 alina dia anao latsakalina daholo na ianao eny ambaravarankelinao na ianao eny an-davaranganao amin'ny alina io tsy hoe ndeha hivoaka amin'ny andro alina akory couvre-feu zao fa eny ambaravarakely eny an-davarangana tenena amin'ny anaran'i Jesosy efa miady ho antsika miaraka amin'ny anjeliny ho antsika devoly koa manao ny ataony fa itsika fitaovana matoy izy mitaona hoe mitaova fiadina mila atsika mihitsiny izy ary io ihany ny fiadintsika afatry ny tompo dia rehefa miteny amin'izay tsika rehetrarehetra ao anatin'izany vavaka izany alefaso ny afonao Andriamanitra Jehova mihitsy no afo tiana rany Jesosy Kristy le mahery dia raharao tonga dia fahazo maneraka ny lanitra fahazo maneraka ny abakabaka manao zany daholo tsika rehetrarehetra mino raha mbola teo tsika no velona zay mbola mahafantatra fa zany ny afatry ny tompo dia manao zany daholo tsika afafazo any amin'ny lanitra any amin'ny abakabaka Jesosy efa miasa mafy devoly koa mamely tsy maintsy mandresy Jesosy miaraka amintsika androany voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any haleloia masina
masina masina Jehova tompony maro endrika vonina an-tany rehetra. Amen. Zao ary araka amin'ny fombantsika anamasina amin'izay tsika rano hosotrona anjarana rano Jesosy afinao tsika rehetrarehetra koa ty manomboka androany ataovy isan'andro na isa maraina na isakariva ny misotro an'io rano Jesosy io, fa io no mahery indrindra, io no tsy takatra ny sain'ny olombelona indrindra, le fitiavan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalanao io sotrona afaka io daholo ny aretinao rehetra, zay ny afany afaka io daholo ny aretina rehetra fa le rano mahery indrindra sady famelan-keloka famonjena fandresena. Manao zany daholo tsika latsakalina androany, tsy mbola naharean'izany tsika raha tsy androany. Ny hoan'ny tenatsika no atao zao, hosotrono ny tenatsika no atao zao, anasitranana ny tenatsika sy ny aretina rehetra, na ny hoavy na ny ao no ataotsika zao. Fa ny latsakalina ralina kosa andorotsika amin'ny alalan'ny afin'i Jehova, ny abakabaka rehetra, ny trano ben'ny devoly. Saotra tao tsangantsika rehetrarehetra ary eny aminao daholo ny vera misy rano asinan'io. Tsangantsika aloha amin'ny rafa 570 175 570 avy fanahy io fanahy masina midina eto aminay itaridalana androany. Diny fahatelo midina ianao ry mpanazava anaisotra ny maizina rehetra ty anatinay. Diny voalohany sy ny fahatelo. Midina ianao midina ianao ry mpanazavana anasotrany masina ty anatina. Voninahitra ho anao le Andriamanitra masina indrindra, le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, mpanjakany mpanjaka rehetra, tompony tompo rehetra, sady tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, tompony fahefana amin'ny abakabaka sy zay petrahanay sy ny any ambanin'ny tany rehetra. Devoly efa resy zao mianan-kendry mitsapatsapa ny herinao zao, fa androany ny mino rehetra anao latsakalina vavaka aminao ny andatsahanao ny afo avy eny an-danitra any, anapitena amin'ny virus rehetra ny valana retina rehetra amin'iny abakabaka iny, manerana n'izao tontolo izao mba hitsahatra amin'izay zao aretin'izao. Ho resy tanteraka ny devoly mba ho fantatro zao tontolo zao ny teninao Andriamanitra hoe toko hitan'ny olona ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy, ka ho asianao ny voninahitra ao sy ny herinao eto amin'ity tany fandalovany ity.
mba hatonga saina ampibebaka ilavolefona an'izay rehetrarehetra mbola tsy mino anao misaotra Jesosy. Ankehitriny ary mangataka aminao amin'izao ora sy fotoana zao Jesosy, hanatrika ny tokantrano tsirairay avy, na ny lehibe, na ny tanora, na ny ankizy-badinika, efa nampianarinao an'izany, ary izay nisotro ny ranao izany daholika dia sitrana le ranao teo ambony azy fijaliana, feno vavaka raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony, tsy misy fantatray fa rehefa nono miteny hoe amasino ny rano izay nisotro ninninninna aretiny, sitrana avokoa. Efa taona maro nampianaranao anay izany, taona maro nahitanay fahagagana tamin'izany rehetrarehetrarehetra izany, ka dia mangataka no a Jesosy mamindra fo aminay fa olombelona tsirairay avy izahay. Mangataka ny tananao ary a Jesosy, le tananao masina, le tananao mahery, le tananao manangana nadeniny maty aza, araka ny feonao koa ry Lazarosy mitsangana, miaraka amin'ny teninao ny herinao. Anatsoboka ny tanana tsirairay avy izay amin'izany rano anaty vera izany, amasiny Jesosy. Le fitiavanao mihoatra noho ny fahalalana rehetrarehetra no anao izany, le fitiavanao mihoatra ny fahalalana zao mba fitaovana mba nananay ary asainao atao, amasino zany, amasino zany, amasino zany Jesosy. Anjary hery ho an'ny tenanay, fiarovana ho an'ny tenanay, misy any mahantra tsy mba mahina-kanina firy, tsy ampy fiarovana, fa ianao no nanao ny tenanay sy ny vatanay sy ny fiainanay sy ny aina ao anatinay eo, ianao no afaka ny manome hery ho an'ny vatanay tsirairay avy, na dia mahantra tsy manambara vety aza indraindray ny sasany, mahantra ny ambany vohitra ny sasany, ianao nanamasina zany, anjary hery ho an'ny tenanay androany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Mandritra n'izany fotoana izany ary izay eny tanantsika ny rano Jesosy, angataka anonira-tsika aloha fa 7,617 vavaka ho an'ny tenantsika tsirairay avy, aza manadino ry mpiaino vavaka, aza dia mba mandalo aza manalavitra, todio ary mpanjaka mitodi mba jereo ny olonao. Eny Jesosy, ianao ny raiko ka atoniko zao nefa ny fahadalako aza mba heverinao. Ataontsika daholo ny 1, 2, 3 ary 4. Ianao no fiereko, vatolampieriko, nakambuta zao, nakambutia zao,
faly mananana afatahotrany afatahotrany foko raha miandrandrana azanga manadino aza manadino ai piaino vavaka eny ianao ny raiko eny ianao no raiko katono zao ka atoniko izao efa nifahalalako nefa nifahalalako aza mba everina aza mba everina ampifalio o ampifalio aho ka obainy elatra za manadino e aza manadino ai piaino vavaka tonga raha fotoana Jesosy ho tonga ny tokantrano tsirairay avy ianao misaotra Jesosy fantatro fa mihaino afony ianao ary fantatro fa fotoana tahaka izao indrindra ny tena tianao ho tanterahana ny teninao misoratra masina hoe Andriamanitra ny isam-pianakavianany aho Andriamanitra Jesosy manarika anao azy menakavy kely anadio amindra fo amela eloka nono ny fitiavanao ao no marary zay ao an-trano Jesosy ka isotro ohatr'izany le ranao mahery efa novelomanay hatramin'izay nahitanay fahagagana hatramin'izay mbola nasitrana indray zay marary eo an-trano ao ary any amin'ny hôpitaly aza nitondrana an'izany rano izany Jesosy efa fombanay koa zany ary olona efa maro be nefa sitrany izany ka dia mba engany ianao Jesosy mba hamindra fo aminay ary amin'izao tontolo izao ny marary rehetrarehetra naiza naiza manerana ny tany ka mba mihinana sy misotro an'izao rano izao dia ianao Jesosy ny teny mandrakariva hoe sady Andriamanitra ny akaika no Andriamanitra ny lavitra koa mo misy zava-magaga ka tsy haiko va misaotra Jesosy mangataka ny famindram-ponao ary izay Jesosy mba ho aminay tsirairay avy andray an'izao rano izao zahay dia ny rano ao tembony azy fijaliana Jesosy anadio ny fosiny fanahy anasitrana ny tenanay tsirairay avy zany ary raha misy marary Jesosy any amin'ny lohana ihany dia hosorana izay mba ambiny kely eo raha misy marary any amin'ny tovana ihany dia hosorana izay ambiny kely ihany raha misy marary any amin'ny tongotra hosorana amin'izay ambiny kely ihany ary na inona marary eo amin'ny tenanay ianao no efa nilaza fa nitondra ny aretinay rehetra lasanao amin'izay ny aretinay noho ny amin'ny rano Jesosy ka dia sotroina rehetra dia ho fahatserovana fa Jesosy Kristy no fanekena tamintsika fa noho ny amin'ny rany dia manao fanekena vaovao aminao aho ho famelahako ny elokareo rehetra amela ny elokao izy ary anasitrana ny aretinao rehetra misaora azy izy ambony kely eo
dia hosory amin'ny faritra marary. Misaotra Jesosy, misaotranao izay no fitiavanao tsy takatra ny fahalalana hamenonao ny fahafenonay rehetra, na ny saina, na ny fanahy, na ny lavitra ny akaiky. Mpandresy izay amin'ny alalan'ilay tianay. Misaotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Rainay izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany takany eny an-danitra. Meonay noho ny anina sahazo ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondrana amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano. Itahy anareo ny Jehovah ka hiaro anareo amin'ny coronavirus rehetra. Ampamirapiratra ny tavany aminareo izy, zao tontolo zao ny tsy mahita izany, fa ampamirapiratra aminareo izy na amin'ny andro alina azy, amindra fo aminareo rehetra. Anandratra ny tavany hanyman'Andriamanitra raha izy hivavaka ho anao. Ary asa matahotra hoy Jehovah tompony maro fa efa vitako tomboka sy ompelantanako ane ianao, ay ianao, ary tsy misy maharombaka ny eo ampelantanako intsony. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy misy rehareako hafa tsy anao Jesosy anao ny hery, anao ny aza sy voninahitra, ny fasana sy ny fiainatsita indro efa resinao. Izao tontolo izao tena hita fefa nitsangany anao, ka sambatra ao Jesosy, manananao zay tompony hery, sambatra ao Jesosy, miankiny ho antrastranao, ampiany fitiavanao, ampiany finokoanao, nakendriko ao ampolarandava, fareharehaky anao. tena mahafantompotsika rehetra. Saotra Jesosy, voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia samy mahereza tompoko.
Israel, oh Isa, mamonjy anareo Jaza nifauriako Kamila kararisi mampamuifu Fitsapana masana tukua Di makarariandu Israel, oh Isa, mamonjy mamozy anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy ampitsahatra tafio-drivotra mitsoka aminao Jesosy saotra tompoko manonjaka tsy tondrato misy ioga endriko kami lanapakany faratoko vanitafikisatana tsy misy fiafarana Israel